Ny andraikitray fokotany moa renareo tamin'ny télé reny nga mafetsiketsehany vahoaka teto Ambatobe zay tsy manaiky an'ity toerany ity hoe omena olona tahaka izany satria raha ny zava-nisy ny teto zany dia tokony fokotany Ambatobe no hitantana an'ity toerany ity nefa nohon'le fanolalana teo amin'le fokotany Mandrosoa dia navelanay no tantanindreo ny terrain tamin'ny alalan'ilay fikambanana Nisa. Avy eo nefa henonay tateoriana fa lafo le izy zay tamin'ny 2014 misy mponina teto mipetraka teto hatramin'ny 1970 efa hatramin'ny 1960 tsy nahazo an'le toerana sady nanajary teto ka olona vao tamin'ny 2014 ve no ahazo an'le tany dia mivarotra azy mba tsy ekena kosa zany ka apetraka zay moa no nahatonga ny hoe apetraka aminareo le taratasy efa lefany amin'ny ambaratonga Isatsikajy le izy efa misy fanakanana nataon'ny Iasta misy trano anankiray koa zay tranon'omby ny tantanan'ny lycée agricole koa izy io teo aloha ary efa natolotry ministera mihitsy ho an'ny fokotany tsy hita tao amin'ny fokotany moa ny taratasy ny manamarina an'izay dia misy manodikodina koa izy ankehitriny tsy io rery ny diva amin'ny fokotany fa tsy ity rery zany fa maromaro ka mbola anampiana ny taratasy mbola ho atolotra ianao monsieur le député dia misy tranom-pokotany zao mbola any amin'ny tribonaly any iandrasanay ny didim-pitsarana zay tany ao anatin'ny fokotany mihitsy.